Salama dole. Aty andalana mpanidinana aty zany anao video fohy kely fotsiny. Ho anazavany rehetra ao zany satria be dia be ny commentaire milaza hoe ikoto tsy kristianina ko maninona mankalaza ny fetin'ny Paska. De lo azavaiko fa ny kristianina nge zareo ka manararoatra ny événement rehetra araka astrologique no ody atao hoe teto Jesosy maty de nitsanga tamin'ny ninona moa zany nitsanga tamin'ny maty de zao fa zany Paska zany dia ina moa zany volana farany alohan'ny hiditra amin'ny andro lotaona. Zany hoe fifaranan'ny solstice d'hiver. Efa ndresaka mikasika ny Krismasy hoe kristianina mangalatra fotsiny hoe Krismasy natarahan'i Jesosy fa ny tena marina solstice d'hiver io. Zany hoe manomboka eo amin'ina moa zany amin'ny 21 décembre na 25 décembre eo zany no par rapport en position ny tany amin'ny masoandro. De rehefa ny olona manao fety ny olona tamin'ny 25 décembre taloha ny fetin'ny Saturnale ny olona mivavaka amin'ny masoandro na ny fetin'ny Romanina amin'ny Sol Invictus. Hoe naresiny ny hazavana no nitron'io satria andro rinina maizina be de manomboka mazava de tapitra ny solstice d'hiver zay ny hiditra amin'ny Paka io. Ka raha ohatra raha ve daty nafatesan'i Jesosy no lazainareo fa Paka, maninona ny Paka miova foana, miova daty foana. Raha ohatra hoe daty zao nafatesan'i Jesosy zao nitsangana tamin'ny maty de tokony mijana anankiray nge mijana anankiray fa maninona no ny Paka indraindray tamin'ny eritaona izy tamin'ny tsy haiko 4 avril tamin'ity izy nanomboka inona moa zany 31 mars fa maninona miovaova ny daty afatesany rehefa maty ny avanareo de ny daty nafatesany iny ihany de nitsangana telo andro taorinan'iny ny avanareo fa maninona miova satria manenjika le fin de solstice d'hiver redraba isany manao fetiko ny favana hafa sy ny mpanompo samy rehetrrehetra amin'io daty io satria ina ny manomboka eto no mialava no maresy ny aizina ny azavana. Zany hoe manomboka amin'ity Paka ty zany no lava kokoa ny andro mihoatra ny alina satria tapitra ny hiver. Zany izy io fa zany ameridenareo foana hoe kotoka manao Paka daholo ny mpanompo samy setra rehetra fa Jesosy nareo no forsena fotsiny hiditra anatin'io resaka Paka io de hoe maty teto Jesosy raha maty teto izy ka ninona midiova ny daty nafatesany na daty nafatesany tsy fantatrareo akory ampiasaon'ny olona de iny de manao Krismasy de zao de manao Paka de tena Jesosy nitsangana tamin'ny ka raha fantatra na daty nafateran'i Jesosy anina moa tsisy acte de décès Jesosy nefa ry César sy Hérode misy acte de décès ao fantatra tamin'izao ny nafatesany. Araka le teneniko io zaka tsy nisy akory zany Jesosy zany fa ampiasaon'ny olona de iny fa manao chemin de croix. Nisy historien ve sa olon-tsotra mba nanoratra laza fa nahitan'i Jesosy tsarainy Potiplato. Zany fitsarany Potiplato zany nge olona be de be teo de ny olona tena hoe Barabasy nefa tsy Jesosy olona narivony maro teo nanatrika teo raha ohatra nisy zany événement zany. Na inona tsisy olona anankiray na historien na mpanora dalàna tao amin'ny ina moa zany ny miaramila romanina na tamizaniza tsisy manana rakitra na ny ray ny laza fa nanatrika an'izany tribunal ny Potiplato zany. Tsisy olana ny ray koa nanatrika an'izany ina moa zany ny fanombohana an' Jesosy amin'ny andro fizaliana zany. Tsisy olana ny ray, tsisy soratra, tsisy rakitra, tsisy historien, tsisy niny nefa ny olona nahay nanoratra atra tany amin'ny andro ny Égypte ancien efa nahay nanoratra ny olona. Tamin'izany fotoana zany efa fantatra izy ny zanak'anabaviny Ramsès, iry Toutankhamon, iry Neferti, voasoratra daholo ny Égypte satria zareo efa nanana iny hiéroglyphe iny, efa nanana papyrus tamin'izany fotoana zany. De i Jesosy nareo maty tamin'ny lazanareo fa maty tamin'ny 2 fotoana ve de tsisy rakitra momba an'izany. Tsy ampy amidin'ny olona fa za fotsiny aza meridena am'le hoe kotoa nga mankalaza Krismasy, kotoa nga mankalaza Paska. Weekend long io de manao sport zay fa tsisy raha iny zay Jesosy nareo tsy miexiste zany akory tsisy raha iny zay Jesosy hoe maty noenao sy nitondra tsisy raha iny an'izany fa weekend long io de marary ohatra manao bôly zay fa nareo ny miesona ampiasaon'ny olona ka maty tamin'iny Jesosy de nitsangana tamin'ny maty zao de iny de misy milanja azo fijaliana sagnagna